fiainan'olo le tsy vita mora raha voasolola fakeo ela meny fanakora dia ny fanoloana tompon'andraikitra eto fitantanana ny gendarmerie Antananarivo sy ny fitantanana ny polisy-pirenena eto amin'ny faritany Antananarivo ka dia voninahitra aloha voalohany indrindra ny manolotra anareo ny général de brigade Andianjanaka Njatosoa izy zany no commandant ny circonscription ny gendarmerie eto Antananarivo ary avy hatrany dia liderany Emonfary Antananarivo angamba omeko ny commissaire divisionnaire DPS Pain teo aloha ny manolotra ny DPS Pain vaovao. Ya, misaotra mon général ny araky ny endrika farany teo moa tamin'ny conseil des ministres farany teo ny atao amin'ny polisy-pirenena koa nisy fanovana ny tokony raikitra ambony dia ny tenako moa no taleparitany teo aloha teto amin'ny faritany Antananarivo ny tenako moa zany no tale faritany eto amin'ny filaminam-bahoaka teto Antananarivo teo aloha dia ny misoloterana zany eto amin'ny agaviako eto ny commissaire divisionnaire Randria Nanjoany Manana George Joel izy ndray zany no tale faritany vaovao misana filaminam-bahoaka eto amin'ny faritany Antananarivo. Resaka foifoy zany amin'ny resaka fandaminana amin'ny ankapobeny voalohany indrindra dia tsy misy ny filarana an-dalambe tsy misy filarana an-dalambe ny fametrahana fahaizam-boninkazo dia réglementé zany hoe misy force eny mandamina azy dia mandamina an'eo zany mametraka dia mandeha fa tsy misy kabary tsy misy resaka filarana na fanangonan'olona ny 13 000 rahabetra zay zany no fipetra ankapobeny izy indray ary no nahazo alalana avy préfecture zany dia misy ny fanahy ny olana zany fanahy ny olana fanahy ny olana italien révérend père Lavonsoa zany nangataka ny 13 mai zany izy place 13 mai anao fanompompivavahana amin'ny place 13 mai igny moa zany dia lavinay zany le izy rehefa nilavinay le izy dia nitady toerana tany Mahamasina izy nangataka tany amin'ny commune dia nahazo tany amin'ny commune dia le Mahamasina izy zany ny anao fotoam-pivavahana mbola nangataka koa izy hoe miala vao 13 mai anao diabe makany Mahamasina fa tsy azonao atao le diabe zay zany ray ny faharoa zany dia ny amin'ny lalatina free news freedom nangataka amin'ny kianjan'ny Kanto zany kalaza ny fahaelo taona ny mitsanganan'le association zany dia iny zany nomena lafiny ny fahatelo zany nietsika 13 mai dia nangataka eny Andohalo izy Andohalo kianjany Andohalo dia nomenay alalana reo ihany zany nahazo alalana taty amin'ny préfecture misy moa reo nametraka fangatahana nametraka fahaizam-boninkazo iny no mekena iny fa iny zany tsy dia ana ohatra le fangatahana zany ahafahana mandamina ny toerana fa raha misy zany olona te hametraka dia réglementé mametraka dia mandeha tsisy kabary tsisy fanangonana zay ngambany amin'iny fa raha misy milaza anaty gazety any misy hoe RNM nahazo autorisation tsy marina zany raha nahazo an'izany izy dia nanao fo izy azo fo
mety nangalatra signature tozy ny fomba fiasako zany atsoko en bron leader atsoko en bron leader ny fangala fampiresaka aminy face à face lazako aby ny inconvénient tsy alekeko an'ity motif tsy alekeko an'ity fangatahany dia fandamina izy ireo zany natsoko tao en bron daholo na opposition izy na inona resaka tamiko tao zay zany ny fomba fiasako zay ka dia misaotatsika zay nga mandraikitra voalohana resaka filaminana dia nanome zany a réquisition niveau eto Antananarivo Andramanga ny préfet de police mba voalohany hitandrona ny filaminana mandritra an'io 13 mai io isan-kanana izay rehetrarehetra mieritreritra anangona olona kalamanjana na ny andalam-be izay tsy voalaza ny autorisation izay nomeny teo ko dia rehefa lazon'izay moa ny tompona andraikitra dia efa nisy ny fivoriana izay niarahany ny mambara ny mofary sy ny moraigny Analamanga dia zao no azo lazay ndraiky izao dia tsy tanterahana efa fahatsiarovana roa zay no nandalo nomba tamin'ny taona vaovao ty dia ny fahatsiarovana ny 8 févroary ary ny 29 mars 47 ny fepetra zay ho raisiny amin'ny asabotsy araka ny réquisition zay miny préfet dia tsy hoekena misy zany a zay olona tsy manazy fepetra zay isorana tao 7 février isorana tao 29 mars fa nanaraka ny fepetra nomeny tamin'ny filaminana araka ny réquisition zay meny préfet de police ka dia tsy hoekena na iza mitarika olona andalam-be ampiasa fitaovam-paramafisam-peo na ampiasa zavatra hafa ka nangonana olona ka hiteraka zava-dovolo zay dia entitra tamin'ny filaminana eo amin'ny fanantenana voninkazo tsarotsika 7 février sy 29 mars teo dia nilamina tanteraka 29 mars moa officiel fête nationale 7 février moa mbola tsy fête nationale 13 mai fa ny tokon'olona misy atoko politika olona tsotra ny association dia nanaraka tsaka sy andavina iderany honoré Analamanga dia anazavazava aminareo ny fitsipika sy ny tokony atao amin'ny 13 mai io nisy moa tamin'ny eritaona amizay mborela sy disy hoe hatrany folo any sy anao fa ilareo mahita azy le teninao rehefa avy eo fa ny afatra dia izao tovy ny afatra aperaka tamin'ny 29 mars 27 février fahatsiarovana zay eritreretintsika fa olona miady ho an'ny fahafahana angamba zay nitazako azy ka tsika malagasy dia manaja ny maty atsika malagasy tsy mba miady amin'ny faty ka dia oleo aleo omena fahatsiarovana mena voninahitra zay olo zay veritsika fanangasaka ny rany ho an'ny fahafahana ka dia miantso zay mpitariky na inona io ahitandro an'izay sotoavina malagasy zay dia misaotra loatra hitanovana ny fandrifanimana ny fanivany Moraiga Analamanga endrika itsyonjany fepetra izany no tinay ao amafisika voalohany amin'ny lafiny fivezivezena fampiasana ny lalana eo amin'ny farsony lamiri lapantanàna zany dia mipapaka ny lalana rehefa mamonjy manakaiky indrindra ny io lapantanàna io ahafahana averina ihany hitandrovana zay fandripanimana zay izy toromarika omena andreo mampiasa lalana zany na ny mpandeha tongotra na ny mampiasa fiara dia hitanina anaraka zany toro lalana zany akoatra ny fampiasana lalana dia ny amin'ny vahitondraraha ny fametrahana ny fehezam-boninkazo dia tsy ny rehetra zay tonga eny amin'ny fotoana rehetra dia ho afaka mametraka metraka fa misy ihany koa ny fandaminana alefa misesy ireo olona tonga mitanjona averina ihany mba hisingy filaminana hitandrovana ny filaminana tsy ao anatin'ny fikorotanana zany ny anaterana ireo fehezam-boninkazo ireo ny endrika isehoany reo mpitandro filaminana
na hoe inona ny asa ataon'ireo mpitandro filaminana firy izy ireo dia omena amin'ny ankapobeny eto. Raha mitandro filaminana amin'ny ankapobeny hiantsehatra zany na amin'ny fomba mivantana na amin'ny fomba hafa dia manodidina ny amin'ny 900 eo eo no hita avy hatrany eny atoerana dia eo amin'ny 300 manodidina 300 hita amin'izy ireo voalohany ny manao fikaroam-baovao mamantatra ny toerana na ny olona izay manam-pikasana ao zavatra ratsy. Ankoatran'ireo manao fikaroam-baovao dia isy ny hiaro mivantana fiarovana zany ary mitambasy izy ireo an'ireo toerana izay ho ahihina isiny resaka fampikorontanana, famakiana trano na fidirana amboletra ao anisan'izany lampatanana ireo toeram-pivarotana dia tsy maintsy omenana amin'ireo miaramila izay tana fiadina. Asa fiarovana zany natao hoe protection fa fiarovana ihany koa averina zany fiarovana ny filaminana. Ny manaraka an'izany dia isy ireo mpitandro filaminana hiaro na andefa araky ny fandaminana ao atao amin'ireo olona izay mpanatitra voninkazo izay miisa maro izy ireo tsy isiny fanelingelenana zany ireo olona izay mety ho anay mpanahy anankirotana. Izay olona tena anatitra voninkazo tokoa zany no tafiditra ao. Ary ny fara izay tsy kely raha sanatry misy ny tena ilay mpanahy rehefa mampiseho izany amin'ny fandikan-dalàna hita maso dia misy ihany koa zany ny vonjitaitra amin'ny fanamborana na ny unité d'intervention zany ahitana an'izany ao anivon'ny police nationale, ao ny ahitana an'izany koa ny anivon'ny gendarmerie izay mivona mitranga rehetra ny fandikan-dalàna mety fandorana mety tsy fanarana ny fitsipika efa mivona amin'izay. Ny fanentanana farany dia izao satria efa milamina izao tsy misy ny fanakorontanana dia tokony hiara hientana isika hitandro azy filaminana zay anaraka ny toromarika ampita ny vaovao izay mety anohitohina zany fandriampahalemana sy ny filaminam-bahoaka zany. Izao mihitsy azy ka dia ren'olona reny dia efa rana maso akaiky manomboka izao. Dia mitena ren'olona reny zay fa raha hanatanteraka an'izany izy efa vonona koa ny atao fitandrona filaminana hiatrika zay zavatra tiany atao ary mino fa tsy isy zany amin'ny sabotsy. Zay dia misotro anareo ay mikasika ny zavatra zany mbola mamaty satria mbola komandanserana hatramin'izao ny zavatra misy aloha dia lainga dory mpandainga izay mpanao gazety milaza mpandainga tsy manaraka ny déontologie sy ny éthique izay milaza fa efa nampiantso any sénateur Rinam gendarmerie dia itsio izay fiasan'izay olona mpandainga zay tsy haiko izy anareo mpandainga tokony tsy omeny ho mpanao gazety zany. Kasan'izay mandaty re zay dia misy tonga mpelantanana ny ankety section de recherche criminelle ny fiadanana no namaterana ny soit transmis anankiroa ny procureur général cour d'appel ary efa nanomboky ny ankety tamin'ny anankiray dia mbola mpanaovana azy zareo io ne na SMM izy ametraka plainte dia tsy magistrat zany resy plainte fa maha-partie civile azy ka rehefa tonga raisan'ny audition dia anjara ny mpanao famotorana mbola makafaka satria zahay na ny polisy amin'ny gendarme ny enquête préliminaire dinany atao mitady mandray ny fitoriana manao ny fandraisana ambava na ny partie civile na fitorina mitady ny preuve rehetrarehetra dia mbola eo amin'izay zany ny ankety amin'izao fa tsy hoe taray tereko masaka ny voalobo zaza votonga plainte dia sy olona voatena do isamborona ambetrana dia fasana vocation fa mbola misy ankety lavalava amin'io zay misy fa lainga ny filazana fa misy convocation napetraka gendarme tany sénateur Andriamandalo 7 moa sa 7 na nametraka tany vadiny na tany antranony ama commandant séral mbola hatramin'izao lainga zany dia itsio ny fomba fiasan'izay niteliny zay. Ny fiainan'olona tsy vita mora raha voasolola fakeo e la meno mpanakora